Vao azy ho anatin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa tao anatin'ny 10 taona nijoroany dia napetraky ny vokovoko mena malagasy io tanjona hatrany moa ny fanamaivana ny fanaintaina ny mpiarabelona tamin'ny tsy androany itsy ary no nanamariana ny 10 taona nijoroan'ny vokovoko mena malagasy ka nisy ny hetsika maro natao teny Mahamasina. Mitondra ny akon'izay Rotsirakotiny Ireny sy Mamy Rasoanaivo. Tamin'ny taona 1977 no nahazo ny sata maharadalàna azy ny vokovoko mena malagasy ary niara-ny asa tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana. Anisan'ny asa izay nahafantarana ny vokovoko mena hatramin'izay ny fizarana ny vakiana nandritra ny fotoana nisy ny aretina tazomoka teto amintsika. Nanomboka teo dia toy hatrany ny asan'ny vokovoko mena ary isan'ny tanjona voalohany indrindra izay niraisin'izy ireo ny fanamaivana ny fanaintaina ny mpiarabelona. Tsy ho foana ny famonjena eo amin'ny vokovoko malagasy fa kosa tsy maintsy manita zay mba hampiena an'izany farefosana zany dia tsy maintsy mandray anjara zay amin'ny fampandrosoana. Io moa zany izay lazaina amin'izao fotoana izao hoe réduction des risques amin'ny teny vahiny. Izay zany amin'izao fotoana izao no tena andraikitra ny zanako Rozy Malagasy anina satria reraka koa zay mamonjy foana fa angamba ny tsaratsara koa makahery zavatra efa misy ny lavitra efa misy mba hanamaivanana le fanaintainana rehefa tonga le trangan-doza zay tsy maintsy atrehana. Amin'izao fotoana izao zay dia manararoatra miteny satria fantatray fa raha mbola hitohy zao toy da raha eto amin'ny firenena izao dia ho reraka tanteraka vahoaka malagasy koa dia manaingy zay amin'izao fotoana izao an'ireo manam-pahefana rehetra na ara-pivavahana izy na ara-politika izy na ara-tsivily izy na ara-miaramila mba miangavy re zay tompoko hoe mba fandaminanareo fa jaly le vahoaka malagasy, jaly le vahoaka malagasy ary mila miezaka avy any aminareo afahana mba manamaivana izany fijaliana izany. Ny anisan'ny olana izay sedrain'ny vokovoko mena ankehitriny dia ny tsy fahampiany enti-manana ahafahana manampy ireo mpiarabelona aminy. Raha tokony ho izy dia misy fahamatsim-bola avy amin'ny fanjakana izay raisin'ny vokovoko mena saingy tsy izany ny zava-misy eto an-toerana raha nambaran'ny filohan'ny vokovoko mena. Nanamarika ny 10 taona nijoroany ara-dalàna androany ny vokovoko mena malagasy ka tamin'ny fampionana ireo mpikambana rehetra eto amin'ny faritra Analamanga no nanatanterahana izany.